La 4G By vous présente Ny Vaovao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax mikaly tao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Isambony indrindra teto Madagasikara, ny ampidimy amby 70 ireo tranga vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto amintsika vokatry ny fitiliana, nataon'ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux sy ny Institut Pasteur de Madagascar. 70 amin'izany no avy any Toamasina. 10 amin'ireo olona 7 verina natao fitiliana kosa no voalaza fa mitondra ny tsimikaretina. Piasa 10 amin'zato eo sisa no miasa eo amin'ny orinasa ambadivia amin'izao fotoana izao. Raha toa ka 503 ny piasa mivantana ary 9 eo ny piasa ankolaka teo aloha. Taoriany baiko mikasika ny fanatokana monina tanteraka any an-toerana na nantontosa fitsidihana fanaramaso mikasika ny fanajana io ny solontenam-panjakana maro notariny ministry ny arenan-kibony tany sy ny loharan-karena stratéjika tamin'ity herinandro ity. Tovolahy 70 taona no maty vokatry ny tsatokanto sy nataony namany teny 67 hektara ny alarobia teo. Na efa nahiditra amponja vonjy maika eny an-tanimora aza na vandoza, manainy sy ny tsindry sy ny maro hafa ny fianakaviany maty ankehitriny. Nodimandry omaly efa 12 Mey 2024 isefinono nara mamonjy son ny Rina Bruno mpanakanto mpitendry ary mpamorokira tao amin'ny tarika joary sy farakely no tena nafantarana azy. Infarctus inférieur no nafaty azy. Iala ao amin'ny trano fonena ny alatsinainy ho avizon ny vata mangatsikany ka hoentina ao amin'ny fiangonana trano vato faravohitra ary todo hiazo ny fasandrazany eny Bejofo mahitsy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, anatotosa fionambe iresana mikasika ny coronavirus ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé, Jean Pitso. Ahiny izy ireo tafiakatra hatrany amin'ny 9 alasy iray hetsy no amoiny Inde noho ny Covid-19 aty Afrika. Klasy topoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavy no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Miankina amin'ny fanarahana ireo fepetra iadina amin'ny coronavirus no ahafahana mamongotra aingana izany eto amintsika. Raha ny mifanohitra amin'izay no hita hiamafy ny krizy, hiamafy ny fitadiavana amin'ny andavanandrom-piainana izay efa hita soritra ny fiantraikany amin'ny ara-tsosialy sy ara-toekarena ankehitriny. Araka izany mila manova fomba fijery sy fomba fitondran-tena ny isam-batan'olona. Revetrany. Miakatra isan'andro ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara ary Toamasina, Moramanga sy Antananarivo ny tena ahitana izany. Vokatry ny fifindran'ny aretina amin'ny alalan'ny fampikasoana avokoa ireo na ilay antsoina hoe cas contact. Antony maro no mahatonga izany raha ny hita eny anivon'ny fiarahamonina, ny tsy firarahina, ny fandehanana antsokosoko mivoaka sy miditra ireo faritra voalaza teo ambony, ny tsy fanarahana ireo fepetra farany tsotra, ny tsy fahalalana intsony izay olona mitondra ny tsimikaretina na tsia. Ity farany no tena niteraka resabe teto amin'ny firenena. Taoriny ny famoahany Institut Pasteur fa nisy olona miisa 70 mitondra ny tsimikaretina ny fahaenina ny volana Mey lasa teo. Efa nivaly ny fanadiadiana mikasika izany ary mbola mitohy hoy ny eo anivon'ny gouvernemanta. Nitondra fanazavana ihany koa ny teo anivon'ny Institut Pasteur momba izany. Hita ary nazava tao anatin'ny tatitra voaray fa 5 tamin'ireo fitiliana misy 70 tsy maintsy naverina no efa voakirakira sy voamarina fa nisy olona 5 nitondra ny tsimikaretina. Ny 10 ambiny kosa tsy maintsy naverina noho ny tsy fetezana nandritra ny fitiliana. Tsy aivina hatrany ny tsy fanarahana fepetra no nahatonga famoizana ain'olona maro vokatry ny coronavirus tamin'ireo firenena vahiny maro toy ny any Frantsa, Italia, Brezila sy ny maro hafa. Ady mafy mbola hatreny firenena sy ny vahoaka ihany koa ankoatra ny coronavirus ny ady atao amin'ny tazomoka indrindra ny amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Efa nahafaty olona maro noho ny coronavirus ny tazomoka izay isan'ny arety mandoza sy mahafaty olona maro manerany tany. Miankina amin'ny fanarahana ireo fepetra iadina amin'ny coronavirus no ahafahana mamongotra aingana izany eto amintsika. Raha ny mifanohitra amin'izay no hita hiamafy ny krizy, hiamafy ny fitadiavana amin'ny andavanandrom-piainana
izay efa hita soritra ny fiantraikany amin'ny ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'izao fotoana izao. Maro ireo mitrosa, mivarotra fananana, manao izay ahitana izay arotsaka ambilany, mitombo isa ny fisolokiana, ny alatra, ny fametsena etsy sy eroa ka manimba tsikelikely ny firindrana sy ny rafitra eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanjakana tsy maharaka intsony na dia ny fanampiana ireo olona lazaina fa tena marefo azy. Koa laoery ary, arao ny toromarika sy ny fepetra rehetra ialana amin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao. Tokony hanova fomba fijery sy fitondratena isika. Efa maro ny fanentanana natao, ny fepetra noraisina sy ny fampianarana ny olona amin'ny fitandremana manoloana ny fianaky ny valanaretina. Fa mitohy ao anatin'ny 12 andro indray ny fameana ara-pahasalamana eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara nanomboka androany faha-12 ny volana May 2024. Izay no tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Ro avy hatrany ny andindininy izay. Taorian'ny filan-kevitra nataon'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta araky ny fahefana nomen'ny filoham-pirenena azy tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana miisa 3 teto amin'ny firenena. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra notontosaina androany 12 May 2024 fa mitohy ao anatin'ny 12 andro manaraka indray ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Izany hoe manomboka androany 12 May 2024 ary ifarana any amin'ny faha-30 ny volana May izao. Izany no natao dia noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian'ny toe-javatra goavana nampisahotaka ny fiainam-bahoaka, tahaka ireo fotoana napetraka amin'ny ameana ara-pahasalamana, miankina betsaka amin'ny fepetra apetraky ny filohan'ny Repoblika mandritra ny lahateny no ametra izany ameana ara-pahasalamana izany sy ny fepetra mifanaraka aminy. Mikasika ny antontanisa kosa indray ny ampy 570 ireo tranga vao marina fa mitondra ny coronavirus eto Madagasikara vokatry ny fitiliana nataon'ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux sy ny Institut Pasteur de Madagascar. 570 amin'izany no avy any Tomasina, 10 amin'ireo olona 780 naverina natao fitiliana kosa no voalaza fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Michela Ranartson. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona mitondra ny coronavirus eto Madagasikara raha ny antontanisa vokatry ny fitiliana nataon'ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux sy ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny ampy 570 indray ny tranga vao marina ary ny ampy 2 ny olona sitrana. Ho an'ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux miisa 20 ny fitiliana natao, 40 no mitondra ny tsimikaretina ary avy eto Antananarivo vokatry ny fifampikasoana teny Manaritsoa Isotry, 3 kosa any Toamasina. Nivaly ihany koa ny contre-test manaraka natao tamin'ireo olona 12 ambiny tamin'ireo olona 70 nanaovana izany, 5 tamin'izy ireo no mitondra ny tsimikaretina. Ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar kosa indray raha ny teto Antananarivo miisa 430 ny fitiliana natao, 5 amin'izany no tranga vao marina. Tany Toamasina kosa miisa 40 ny fitiliana raha toa ka 40 no tranga vao marina. Raha bangoina dia ny ampy ireo olona 70 mitondra ny tsimikaretina hatramin'ny 30 Martsa 2024 miisa 376 ireo olona mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara. Manoloana ny tsy fitsaharan'ny fitombony antontanisa, mila mandray fepetra ny tsirairay raha ny fanazavana. Efa atao daholo ray izay mety rehetrarehetra fa aty amintsika zany ilay anjarantsika dia miaro ny tenantsika. Matoa zany isika lazaina ny olona anankiray mitondra ianao an'io arotavy io fa mahasoa antsika anie ilay izy tsy sady tombony ho anahy no tombony ho an'ny olona manodidina azy eo anatrehako zany mba tsy partahan'ilay tsimikaretina raha sanatria ka misy olona iray tahaka ny izay nge miparitaka ilay satria le izy zany tsy sanatria hoe fanomezana tsiny amin'ilay olona nanaparitaka tsy hoe any olana fa atao hoe fampandraisana andraikitra nga satria matoa nisy izay zavatra iray dia afaka nifindra ilay tsimikaretina, afaka nifindra ihany ilay tsimikaretina. Ka izy tsy hoe misy zavatra vaovao mbola karoana indray fa efa fantatra ny fomba fifindrany. Ka izay zany no anjarantsika tsirairay avy ajao ilay fepetra tsy mahafaty antoka antsika fa ho antsika
tombono atsika rehefa tsy esorintsika mihitsy io masika io. Hatreto 14 no sitrana sy 16 no manaraka fitsaboana ary olona 3 no tranga mampatahotra na forme grave, 2 amin'izany Toamasina ary ny iray eto Antananarivo. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray mangataka ny fametra-pialana ireo filoha lefitry ny antenimieran-doholona misy roa. Ireo olona HVM eny anivon'ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipika anatin'ny antenimieran-doholona ankilany izao fangatahana fanonganana izao hoy ny olona nanaovana fanadihadiana. Yves Richard. Mangataka ny fanonganana ny loholona mananjara andriambololona sy ny loholona manjany bienvenue, ireo loholona avy amin'ny fitondrana teo aloha, izy ireo izay filoha lefitra ity androm-panjakana ity amin'izao fotoan'izao. Ny fametra-pialan'ireo loholona roa tsy ho mpikambany antoko HVM no nambaran'ireo loholona nanaovana fanadihadiana ho antony fanonganana azy ireo. Ny antony moa zany araka ireny taratasy nalefan'zareo ireny niantefa tamin'ireny olona ireny dia hoe satria nareo ny démissionné HVM. Démissionné marina zany démissionné HVM zareo reo. Dia zareo reo manany mandat impératif zany zay nalany azy. Fa ny lalàna koa nefa dia mametra fa raha midémissionné izy ka tsy mivoy hevitra hafa dia dikan'izay tsy afaka nalàna azy. Izy sy niditra anatina partin'olona fa niala fotsiny izy dia mireste indépendant izy amin'izao. Ka le fialany zareo reo tsy ho HVM sony tena mamparary ny kibony zareo zany dia misy sénateur angambany 4 na 5 enina farafabesany no mivoy an'io zavatra io fa tsy ny sénateur raha manontolo akory. Tsy manaraka ny lalampanorenana ary mivoana amin'ny fitsipika anatiny antenimieran-doholona. Ny fangatahana fanonganana nataon'ny loholona HVM ho hiatrany loholona Randrianandrasana Auguste Androany. Misy ihany koa ny fampifangaroana ny fiainany antoko politika HVM sy ny fampandehanana ny antenimieran-doholona. Ataon'ireo loholona mangataka ny fanonganana azy ireo. HVM zany ange sy ny sénateur ihany ny HVM zany. Parti nge zany. Dia reo fa hatramin'ny amin'ilay signature amin'ilay taratasy angamba ny samy niarana hita. Fa Rachid Mohamed manao signature ery. Rachid Mohamed angamba sénateur. No ibaiko anay sénateur hoe esory io vice-président io. Ary reny mbola magnamafy ny teny nataoko tamin'izay fotoana zay hoe ny HVM mangeny nametraka an'ireo bureau permanent rehetrarehetra reo tonga dia natolotra ohatrany manolotra bombo reny nanome toerana io fa tsy mba nisy aviny consentement na sénateur zany io ka ankehitriny kenda ny vomangana sesiky ny tanany ary zareo mitady an'io hevitra io ndray fa io tsy vita moramora eo aminay eo tsy afaka eo zany io tsisy manaiky an'io zany eo tsy aferana HVM fa aferana sénateur. Tsy miombon-kevitra amin'ny fangatahana fametra-pialana ireo filoha lefitry ny antenimieran-doholona roa ireo ankilany ankamaroan'ny loholona avy amin'ny antoko hafa sy ny tsy miankina eo anivony ity androm-panjakana ity. Ankoatra ny fanarahana ny voalaza ny lalampanorenana sy ny fitsipika anatiny antenimiera. Mila mahazo ny fankatoavany roa apatelon'ny loholona izy ireo ahafahana miroso amin'izay. Izay amin'iny fa mpiasa 50 amin'zato eo sisa no miasa amin'ny orinasa ambadivy amin'izao fotoan'izao. Raha toka miisa 503 ny tena mpiasa mivantana, 4 eo ny mpiasa ankolaka teo aloha. Enimpolo isanjaton'ireo mpiasa mivantana ireo no nalefa chômage technique ho fahafahana manaja ny toromarika napetraky ny fitondram-panjakana. Taoriany baiko mikasika ny fanatokana monina tanteraka any an-toerana. Nanatontosa fitsidiana fanaraha-maso mikasika ny fanajana io, nisy olo-tena mpanjakana no tarihin'ny ministry Arena Kibontany sy ny loharano-karena stratéjika tamin'ity herinandro ity fanadihadiana. Gant, cache-bouche sy ny elanelana iray metatra. Tsy maintsy manaja izany avokoa ny mpiasa amin'ny orinasa ambadivy noho ny fiparitany valanaretina coronavirus sy ny tranga maro hita teny an-toerana. Na ena ny isan'ny mpiasa amin'izao fotoan'izao tsy misy afa-tsy 50 amin'zato eo sisa no manao ny asany. Raha toka miisa 530 ny tena mpiasa mivantana ary 400 eo ny mpiasa ankolaka teo aloha. 400 ireo mpiasa mivantana ireo no nalefa chômage technique anatin'ny fotoana tsy voafaritra hatreto. Antony fanahenana ny mpiasa io ny tsy fanatotosana ny famokarany intsony tao anatin'indray volana ka hatramin'izao raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanarahana amin'ny fepetra napetraka amin'ny fitondram-panjakana.
taoriny baiko ny filohan'ny repoblika ny anatokana monina tanteraka an'Ambatovi nanontoto safitsidiana fanaraha-maso ny fanarahan'io toromarika io ny solotenan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izan'izany ny ministry ny arena kibon'tany sy ny loharan-karena stratejika ministry ny mponina teo ihany koa ny gouvernora amin'ny faritra ny antoerana sy ny teo anivon'ny FOP. Ankehitriny dia izay ministra ny anatany no mijery an'izany aty fotony hoe manao tokoa ny fanajana Ambatovi an'izany hoe mise en quarantaine zany izy indrindra ireo mpiasa 50 izay mpiasa vitsy zany mbola manatanteraka ny fikarakarana an'ity usine aty ireo zany olona tsy maintsy miasa dia napetraka tamin'ny Ambatovi ny toromarika sy ny baiko ary namarinina taty atoerana fa tsy mivezivezy mifandray amin'ny fiarahamonina intsony le olona 50 ireo fa mijanona aty amin'ny toerana aty zay mbola tsy hoe mise en quarantaine izy zany mba tsy hamindra amin'ny mponina any amin'ny tanànan'ny Toamasina na ihany koa mety hoe mahazo avy any amin'ny tanànan'ny Toamasina dia mijanona aty zany mandritra ny fotoana izay anatanterahany asa. Nambarany gouvernora amin'ny faritra nandritrova voahaja ny fanatokana monina n'Ambatovi amin'izao fotoana izao. Namafisy ny tompona andraikitry ny orinasa ihany koa fa apetraka avokoa ny lamina rehetra ahafahana manady izany. Ambatovi en tant que membre important de cette communauté ici à Toamasina. Ny orinasa Ambatovi dia efa nandray ny fepetra rehetra hatramin'ny nahafantarana ny fisian'ny coronavirus teto Madagasikara. Efa herinandro maromaro izahay izao no nametraka ny hoe mihiboka anateraka ary nisy ihany koa ny fepetra napetrakay mba hamalina hatrany toromarika sy ny fangatahan'ny fitondram-panjakana. Maintenant approprié pour répondre aux souhaits et aux demandes des autorités en la matière. Raha tsy ahivina ny fiandohan'ity volana Mey ity, nisy ireo fianakaviana efatra mianaka nitsoaka avy tao Ambatovi Toamasina ary tratra tao Antsirabe renivohitra rehefa saika ny an-trano tamin'ny fianakaviany monina tao amin'ny vokotany Ambohimena. Taoriny valin'ny fitiliana tamin'ny Institut Pasteur natao azy ireo no nahafantarana fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus ny iray tamin'izy ireo ary rehefa manaraka fitsaboana moa izy farany amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe araka izany ny fanaraha-maso entitra amin'ny fanajana ny fiboahana ho an'ireo voakasika tsy isiany tranga tahaka izao izay miteraka ny fiparitahan'ny valanaretina. Ho an'ny mpiasa Ambatovi izay manao ny service minimum tsy afaka miverina amin'ny fiarahamonina intsony aloha izy ireo hatreto ary misy ny toerana natokana hipetrahan'izy ireo manodina ny usine. Etsy ankilan'izay efa mikatona tanteraka ankehitriny ny mine ao Moramanga. Ankoatra ny fanaraha-maso nisy ihany koa ny fizarana tambavy CVO sy arotava tany an-toerana. Eo amin'izay lafiny izay hatrany manoloana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus any Toamasina namoaka fanambarana ny didaiky Toamasina amin'ny fampiatona ny fampianarana amin'ny sekoly katolika mandritry ny fotoana tsy voafetra. Ny fitangoronana izay antony iray mamparitaka ny valanaretina fanadidiny Michel Aranarzoni amin'ny sariny Herino Razafy ny manana. Tao anatin'ny herinandro tranga maromaro no voamarina tany amin'ny faritra Atsinanana Toamasina. Tranga izay vokatry ny fifampikasoana sy ny fitangoronana na ny cas contact. Ho an'ireo sekoly katolika, misy ny fanapa-kevitra no raisin'ny didaiky Toamasina na ny direction diocésaine de l'éducation catholique. Tsika moa zany fa tegna mianaka dia mianaka ny valagna aretina eto tampon-tanàna Toamasina mikasika ty coronavirus ty dia nanapa-kevitra izay amin'ny didaiky. Fa ahato kely aloha ny fampianarana sekoly katolika eto tampon-tanàna Toamasina mba hisoroana amin'izay fiparitahana izay valana aretina zay. Dia moa zany tsy voafetra oviana miverina fa dia miankina amin'ny toezava misy no mampiverina ny sekoly ny mpianatra indray. Dia izay zany anisan'ny toatin'ny resaka hanambarantsika. Nisy arak'izany ny fandaminana anatiny izay napetraka isaky ny sekoly ahafahana manohy ny taom-pianarana. Ny faharoa dia nitsokafana ihany ny bureau ny sekoly mba ahafahan'ireo ray aman-dreny maka ny devoir no ihany koa maka ny lesona any an-dakilasy mba ahafahan'ireo zaza ireo hianatra hagnano révision any tokantrano tsirairay dia amporisina io zaza ireo hagnano révision classe satria marina fa dia examen misy any ka mbola tsy fantantsika karakory ny afarany fa dia mety moa tsika mianakavy miandry zava-misy. Tsy voafetra raha ny fanazavana trano izao fanapa-kevitra izao ary miankina amin'ny toe-javatra misy no iovan'izany na tsia. Tovolahy 7 taona no maty vokatry ny tsatokantsy nataony namany teny 67 hektara ny alarobia lasa teo na efa nahiditra mponja vonjy maika eny an-tanimora aza ny navandoza manay ny sinitsindry sy ny maro hafa ny fianakaviany maty antsoavo araka izany no nataon'izy ireo ampiarana ny lalàna sy ny sazy araka ny tokony izy. Yves Richard.
20 taona ty tovolahy maty voatsatokantsy tetsy ambe 26 7 hektara ny alarobia lasa teo ity. Tsy fantatra mazava ny antony namonono ny namany azy, izay nitarika ny fahafatesana avy hatrany. Tao amin'ny salon zany zareo miaraka amin'ny namany sy ny ekipakipany miaraka amin'ny zareo. Ny ekipandreo zany tsy nanapo hoe isy action ohatra zany. Tamin'ny efitra ambadika tao zany Jackie amony boubon zany. De avy eo Jackie avy nitondra rantsy le mavandozy de nanindro rantsy amin'ny lamosiny. De avy eo Jackie lasa ny nitsangana. De en plus n'izay Jackie zany lefa mbola hamely ny Jackie ndray mandeha izy famindroany de nanao oka ny Jackie naoka sady ny andohalo naoka de nitambotra teo zany de nibata izy nisoka. Raha ny alarobia tokony ho tamin'ny 1 ora teo no nitrangany loza. Voasambotry ny polisy teny an-toerana ny andron'io nahavandoza. Nahiditra amponjavonja maika eny an-tanimora ny tenany taorian'ny fiakarany fampanoavana. Manainy mbola isin'ny nitsindry ankilan'ny fianakaviany maty izay mitaky ny fampiaran-dalàna. Malahelo aho am'le zanako tonga de sy mba nisy mpampiresahana aminahy mihitsy izy fa de efa mofa izy maty ny nagnatsovan'olo anahy hoe malaky anao fa voasatokansy ny zanakao. De na iaho mba niezaka hagnavitra anazy nday anazy amin'ny hôpitaly nefa sy tratra agnainy andrefa avy eo. Zay mampalahelo anahy fa ny tiako zany de hianatra am'le olona namono ny zanakay le sazy tokony sahazany mpamono io. Zay mba faniriako teo atao anazy koza. Matety pitrangy eny ambany tanàna indrindra ny eny amin'ny faritra 17 hektara sy manodidina ny erisetra amin'ny endriny maro, mitarika fahafatesana toy izao. Izay indrindra no angatahan'ny fianakaviany maty ny fampiaran-dalàna, tsy iverena ny tranga sy anafaizan'ireo tanora tia andrakandrana sy maherisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Fa mandeha avy hatrany ny famokarana ataon'ireo orinasa voafantina nondrana ny arotava makany ivelany ankehitriny. Isan'izany ny orinasa akanjo etsy Ambatomaro izay hanondrana arotava makany Eropa sy Kanada. Arotava manodidina ny 5,000 no ahondrana any Kanada aty am-piandohana izay amidiny orinasa amin'ny sarany iray faingo €20 ny singany iray. Io Richard Trano no nanao fanadihadiana. Orinasa 10 araka ny efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly no hanondrana ny arotava makany ivelany. Isan'izany ty orinasa akanjo mpanodina lambiray eto Ambatomaro ity. Ray alina isan'andro ny arotava vitan'ireo mpiasa manodidina ny 900. Saingy misy apahany omena mponina anatin'ny fandraisana anjara ny orinasa amin'ny fiatrehana ny Covid-19. Misy ihany koa ny alefany Eropa ary makany Kanada izay hanomboka ny herinandro ho avy zao. Au Canada, on a prévu d'en exporter 5,000. 5,000 aloha no manana ahondrana any Kanada ny herinandro ho avy zao. Amin'izay fanondrana azy izay, ray faingo €20 ny saran'ny amarotanay ny iray. Tsy manana fahasarotana amin'ny fanondrana ireo arotava izahay satria manome alalana feno anay ny ministeran'ny varitra sy ny indostria. Ary izay no ahafahanay manohy ny fanomezana asan'ny mpiasa sy mandoa ny karaman'izy ireo araka ny tokony ho izy ary mizara ny arotava ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa. De pouvoir en distribuer beaucoup à la population malgache. Manaraka ny fenitra ara-pahasalamana sy ny fenitra iraisan'ny pirenena araka ny fankatoavany afinoro ny arotava vokarin'ny orinasa akanjo. Raha tokony ohatra ny 9,7 litatra isaky ny metatra toradroa isaky ny segondra ny taux de respirabilité. Izany hoe ny fahafana miaina rehefa manao ny arotava iray. 2,7 litatra isaky ny metatra toradroa isaky ny segondra rano an'ny arotava vokarin'ny orinasa akanjo. Toy izay ihany koa ny akora ampiasaina sy ny dingana maro arahana amin'ny fanamboarana ny arotava. Le lamba dia vita amin'ny polyester, 100% polyester, lavable izy ity. Dia avy any amin'ny coupe le lambanay dia mbola lavalava ohatran'izao. Dia hitanareo ato tracena le izy, manao traçage avy eo miditra surgé le izy dia tapahana azahoana le formana masaka ohatran'izao. Dia manarak'izay miditra tamin'ny chaîne de montage atsika dia zareo ohatra efa manome an'le formana masaka, efa manao an'le pli rehetra dia aty amin'ny chaîne de montage manaraka atsy efa fanaovana lastika an'le izy. Olona maro arak'izany no mifarimbona amin'ny famokarana ny arotava ary mifampiankina ny asan'izy ireo. Ankoatra ny mpandidiny lamba, misy ny mpanjaitra ny vatany arotava,
Misy ny mpametraka ny elastika ary ao ny manao ny famaranana. Mametaka elastika amin'ny aritava fotsiny ihany ny asan'ity renim-pianakaviana ity, ary anjato ny isan'ora no ataony amin'izay. Total aloha tsy fantatra fa samy disparera ny avoakako eto. Manao ny anankiray zany ianao mety maharitra folina io. Ray minitra. Efa vita foana mafili zany izy dia mametaka lastika zao. Dia zao ny fanaovana anazy. Zay zany izy zao vita masika. Ankoatra ny orinasa akanjo, orinasa sivy no efa fantatra fa hanondrana ny aritava makany velany. Firenena maro arak'izany no hanondranana ny vokatra ka isan'izany ireo firenena aty amin'ny nosy manodidina sy Etazonia, ankoatra ny Eoropa sy Kanada, izay miara-miasa amin'ny orinasa akanjo. Mikasika ny fanampiana omeny fitondram-panjakana kosa indray, tsy izay rehetra milahatra eny amin'ny tosika fameno akory no hisitraka izany, raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra fa tokony ireo izay hisitraka izany dia izay vita fanadihadiana izay notontosaina, ary no amafisina hatrany ihany koa fa efa tsy misy intsony ny fandraisana anarana amin'izao fotoana izao. Ka eto Andretsilava. Nitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ny tosika fameno ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Somary berabe ihany manko le resaka mifangaro fehirina kely fa ny fomba fandehany aty amin'ny atao hoe zone pneude zany hoe ny boriboritany fahaenina sy ny boriboritany fahatelo amin'ireo boriboritany sy lehibe ny folo zany zay ahitantsika ny olona ny misinina azy etsy ampiasa reto reo rehefa misitraka zany ireo olona reo dia alohan'ny isitrahany izay andraisany an'ilay vola fanampiana zany re tosika fameno any amin'ny otiva indray kosa zany zao no miara-miasa antsika dia tsy maintsy kosa mandray an'ilay atao hoe fampianarana ary mpitantanam-bola ilay olona. Tantona ny anampiana ny fianakaviana marefo ahafana miatrika izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Efa vita ny fizarana ho an'ireo fokotany maro eny anivon'ny boriboritany. Mbola misy ihany koa no tsy nisitraka izany. Ny alatsinainy ho avy izao ohatra no fantatra ny anaran'ireo nisitraka ny tosika fameno ho an'ny fokotany sasany ao amin'ny boriboritany fahaefatra izay ao anaty lisitra ihany no hisitraka izany. Ny olona izay tongeny dia tsara mpalalana tsara hoe tsy satria ianao tongeny dia mahazo, fa izay efa nisoratra anarana taloha zany aloha no aoka hiandry ny lisitra izay tokony tonga any aminy. Misy zany amin'ny manomboka amin'ny herinandro iray vao hiditra amin'ny faritra sasantsika fokotany sasatsasany ao amin'ny boriboritany fahaefatra sy ao amin'ny boriboritany voalohany. Faritra telo tsy ivona no misitraka ny tosika fameno, Tomasina, Fianaratsoa ary Antananarivo. Fianakaviana ao anatin'ny tokantrano miisa 7,4 no misitraka ny tosika fameno ao anatin'ireo faritany telo ireo. Efa vita ny fandraisana anarana rehetra. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fampitsarana ny tsena isan-kerinandro, toy ny tsena teny sotry sy ny teny ambodiny sotry, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokole mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Chocolat, ny tsiro tena izy. Nouveau, avec Mour International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrières TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse.
vos travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chips indray ary salto chips vaovao tsiro fromage sady mijery télé chips ihany koa salto chips silisy salto chips oignon Surtout, craquez la vie à pleines dents. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Teny sotry sy ny teny ambodiny sotry indray androany no nampiarana ny fepetra fampitsaharana ny tsena isan-kerinandro. Nanaja izany ireo mpivarotra raha ny hita teny an-toerana. Entitra kosa ny fampiarana sazy ho an'ireo mpivarotra amin'ny mandika ny lalàna hoy ny tompon'andraikitra. Fanadedina. Nalalaka ny fifamoivoizana teny sotry sy teny ambodiny sotry androany. Tsy tahaka ny mahazatra isan-kerinandro tany aloha. Olona sy fiara mifamezivezy no hita teny an-toerana androany, tsy nisy ny tsena. Fepetra noraisiny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo, ny fampiatona ny tsena isan-kerinandro teny an-toerana raha ny fanazavana. Vao maraina ny piasan'ny komuna sy ny mpitandron'ny filaminana no efa teny amin'ireny toerana ireny tamin'ity androany ity. Mitolo zany ny fanesorana ny varotra isan-kerinandro na ataontsika hoe tsena hebdomadaire. Nanomboka tamin'ny herinandro ity izy io dia tsy farana ratsy misy filazana vaovao indray arakaraka ny fisotrony ady atao amin'ity varanaretina Covid-19 ity. Ka ny androany zany dia ny tsena ny sotry sy ny ambodiny sotry dia miezaka moa ny tompon'andraikitra teto anivon'ny commune urbaine Antananarivo nanala ireo mpivarotra izay niarahana tamin'ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly. Ka dia tonga nananteraka an'izany izahay dia nilamina soamantsara moa fa dia niala ireo mpivarotra hebdomadaire na tsena isan-kerinandro. Mitsoa ihany koa ny fanesorana ireny toeram-pivarotana manelingela ny fifamoivoizan'ny olona sy ny fiara ireny teny ambanidia. Izay eto amin'ny tany faharoa zany hatreto dia miezaka manao ny fanadiovana ny tsena. Miezaka zay manala ireo mpivarotra sy ara-dalàna, indrindra ireo mpivarotra ety amin'ny trottoir. Tsara marina fa na dia ao anatin'ny amenaram-pahasalamana sika dia mila tokony anara-dalàna foana indrindra ireo mpivarotra amin'ny toerana izay sy tokony azo varotana. Entitra amin'ny fampiarana ny lalàna ny eo amin'ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo ka mitohy hoy ny talen'ny tsena ny fanesorana ireny boksa metalika ireny izay hita indrindra eny amin'ireny toerana efa natokana ho an'ny mpandeha tongotra ireny. Izany amin'iny fa boky miisa enetsy no zaraina manerana ny nosy ho fanohanana ny lafin'ny fampianarana sy ho fanatanterahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika. Fiara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny UNICEF no anatanterahana izao fizarana izao izay nosantarina tao amin'ny faritra Betsiboka tamin'ity herinandro ity. Ankoatra izay nisy ihany koa ny rakibolana maherin'ny 304 no zaraina nandritro tany amin'iny faritra iny. Fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia misaona ny kanto malagasy nodimandry omaly fa 15 volana May 2024 isefinono nara mamonjy saony Irina Bruno mpanakanto mpitendry ary mpamorikira tao amin'ny tarika Joary sy Farakely no tena nahafantarana azy. Ravetran'ny fanadidina. Banga iraindray ny tontolon'ny kanto malagasy. Ndaosan'ny fahafatesana omaly fa 15 May 2024 isefo nono nara mamonjy saony Irina Bruno.
Teo amin'ny fahatelo amby 15 taona izy izao nody mandry izao. Infarctus inférieur no nahafaty azy raha ny vaovao voaray. Nentina tany amin'ny hôpitaly omaly izy saingy tsy tana intsony ny ainy. Nanana ny toerany teo amin'ny tarika maro ny tenany fa tarika roa no tena nahafantarana azy. Tarika Joary sy tao amin'ny tarika Farakely. Mpitendry gitara basy ary isan'ny namorokira maro tao anatin'ny tarika izy. Izy ihany koa no angady ny poiran'ny tarika Joary. Naneho ny alahelo ny manoloana izao fandozana izao ireo namany mpanakanto tao anatin'ny tarika. Tarika Joary dia mazava ho azy fa izy ny loharanon'ny poirana na ny anaran'ny tarika ary namoronana azy tany Tomasina tany amin'ny taona 20 tanoany. Dia rehefa avy eo moa izy mirahalahy izy Luka izay zandriny no nitondra n'izany anaran'ny zanonakaty dia niaraka taminay Sir Mahery satria izahay ambandry sefo efa niaraka kely tany Ambatondrazaka tany. Dia ny fiarahana moa zany dia tao anatin'ny tarika dia ny fifaneraserahana sy ny famoronana sy ny sisa sy ny fomba iainana ankehitriny an'ity zavakanto ity dia indro mahita fahoriana moa tsika zao satria sady anaty aretina moa zany ny laozan'ity namany ity dia mariana amin'ny fanohizana ny zavakanto ny fahalasana ny namany ohatran'izao. Farak'izay malahelo indrindra satria izaho zao niaraka taminazy farany omaly dia nahita ny fiafaran'ny aina moa zany fa nazanaty zany raha zavatra tsara ny lehibe ho an'ny tarika Farakely indrindrandrindra no entiny sefo tena izy ny tena mitondra anisan'ny mitondra ny hery rehetrarehetra sy ny fanatsarana ny zavatra rehetrarehetra izay misy ao amin'ny tarika. Raha tsy aivina, fony voakely Sefinono no efa nisehatra tao anatin'ny tontolon'ny mozika sy ny kanto. Mpanakanto maro no efa niara-niasa taminy isan'izany Farakely. Hiala ao amin'ny trano fonenany ny alatsinainy ho avy izao ny vata mangatsiaka ka hoentina any amin'ny fiangonana Tranovato Faravohatra ary itododo hiazo ny fahazandrasany eny Bejofo Mahintsy. Izahay eto amin'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo mpankafy. Fanandray an-tanana ny fanamboarana ny lalana ahafahana mamoaka ny vokatra ireo fikambanan'ny mpitatitra mampitohy any Ambatoria sy Bealanana. Ny ao amin'ny komina ambanivohitra Ambatoria izay mamoaka vary hatrany amin'ny 500 sy 400 taonina isan-taona ary mamatsy ny tapany avy hatriny nosy. Fanadihadiana avy hatrany. Manodidina ny 500 taonina isan-taona ny vokabary mivoaka avy ao amin'ny komina ambanivohitra Ambatoria Est. Mivelona amin'ny fambolena avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao aminy. Olana nefa ny faratsiany lalana amoahana ireo vokatra ireo. Isan-taona rehefa tonga ny fahavaratra, tapaka ny lalana ka mitoka-monina ny mponina ao an-toerana. Ao anatin'ny 7 volana ihany no azo ampiasaina ny lalana. Izany hoe manomboka ny volana May hatramin'ny volana Desambra. Antony natonga ireo fikambanan'ny mpitatitra ifanome tanana hanao izay afany amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana. Resilatra namboatra ty lalana Ambatoria Bealanana ity zany tao anaty 5 taona misesy zay raha tsisy anay manamboatra ty lalana ity zay fikambanana transport kely eto fiatolotsotra dia tsisy fanamboarana ty lalana ity ary tsy voavoaka ny vokatra. Haka mampalahelo le olona any amin'ny tany misy vokatra ny frais miakatra ny vokatra tsy voavoaka raha tsy amboarinay isan-taona zany zay tao anatin'ny 5 taona dia ohatry zao foana nataonay herinandro zay vao tonga any Ambatoria miala any Bealanana. Faritra komina Ambatoria sy Manginy rano sy Anjoromadosy sy Ambovinomby dia ao mivokatra tena sotro Madagasikara faharoa fanaraka amin'ny Ambatondrazaka. Ao daholo mivokatra mamatsy ny faritra varatra ray manontolo. Komina misy 20 any amin'ny tapany atsinanan'ny Bealanana no mampiasa ity lalana ity. Ny alatsinainy 20 ny volana May lasa teo no nanomboka nanao fanamboarana vonjimaika ity lalana mampitohy an'ny Bealanana sy Ambatoria Est ity ireto fikambanan'ny mpitatitra ireto. Fa manoloana ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, nilaza ny governoran ny faritra fa hanamafy ny fampiarana ny Dinabe izy ireo. Ampiarina ao amin'ny distrikany Beroroa izany, Dinabe izany raha ny fanazavana. Nela Ranefson.
Hiatra ao amin'ny distrikany Beroro ao amin'ny faritra Antsimondrefana ny Dinabe raha ny nambaran'ny gouvernoura ny faritra. Tanjona ny adiana amin'ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Iara-iasa araka izany ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana eny fotony. Raha tsika mandamina ny fandriampahalemana satria rozy bakao meloky. Ary fitondram-panjakana meloka amin'ny raha ataony malaso. Tsy ndiana eto androany fa tsy malaso mihitsy ro hirehareha. Fa misy fitondram-panjakana Madagasikara eto. Mampitandrina no malaso reo izahay. Reo tompona ndraiky ny fandriampahalemana reo bakao meloky tokoa. Hoe lahatratsinay eo agnatin'izay dia eo koa ny Dinabe haranaotika eto androany mivolagna an'izay. Tsy maty ny Dinabe fa vao maika hamafisitsika eto amin'ny distrikany Beroro to place de Vaovao. Na eo aza izany Dinabe izany, tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ireo olona voakasika rehetra mba tsy hisiny ny fioaram-pefy. Apetakitsika amin'izao fotoana zao dia Dinabe zay mifototra amin'ny boky ny Dinabe igny. Zany hoe samby mana boky igny tsika iaby ka tsy misy ny mety sagnatia fagnitaram-pahefana ataon'ny Dinabe zany ary mino fa oloheny reo tsy hanao an'izany satria zay asa ataondreo voasoratsy agnatin'ny boky igny ao. Dinabe kempanjakana io ary Dinabe miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana reto amin'izao fotoana zao zany miara-miasa tanteraka ny Dinabe eto Beroro sy ny mpitandro filaminana rehetra zay misy eto Beroro. Raha tsy ahivona fifanarahan'ny mponina amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina ny Dinabe, fifanarahana izay ken'ny lalana misy eto amin'ny firenena. Eo amin'ny miaresaka iraisam-pirenena kosa indray, anatotosa fionam-be iresana mikasika ny coronavirus, ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé rapitso, iny izy ireo tafiakatra hatrany amin'ny 9 alina sy 3 hetsy no amoiny Inde noho ny Covid-19 aty Afrika. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Hatramin'ny voalohany no efa nampiseho ny ainy mikasika ny fiparitany coronavirus aty Afrika ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Amin'izao fotoana izao, mamerina maneho izany izy ireo. Mety ahatra ho izy ireo ny fiparitany valan'aretina coronavirus aty Afrika ao anatin'ny herintaona. Vinavinan'izy ireo tafiakatra hatramin'ny 300 tapitrisany olona hitondra ny tsimikaretina. 9 alina sy 1 hetsy no mety hamoiny Inde vokatra izay mandritra izay herintaona izay ary 700 ny mety hitondra ny tsimikaretina tsy ahitana soritra-retina avokoa. Ity farany izay isany ahina ampianaka ny fiparitany valan'aretina. Raha toka efa ny 350 amin'ireo firenena 450 aty Afrika no efa ahitana tranga avokoa. Mametraka AI ny OMS ny amin'ny mety tsy arahan'ny fitsaboana noho ny tsy fampiny fitaovana. 4 volana tao aorian'ny idiran'ny coronavirus aty Afrika. Hatreto tsy mirongatra ny tranga raha ny antotanisany jerena. 5,7 alina ny tranga vao marina ary maherin'ny 540 no maty. Olana nefa ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny elanelana saika hita amin'ny firenena maro, eo ihany koa ny tsy fampiny fototra-avitrasa sy ny fitaovana entin'ny tsaboana. Ny volana aprily araka ny nambaran'ny banky iraisam-pirenena, tsy ampy 420 miliara dolara ny vola entina miady amin'ny coronavirus aty amin'ny kontinanta afrikanina. Raha mipitso, anatontosa fionam-be iresana mikasika ny coronavirus ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vava no namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
avy mitsidika batimax sao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ni Vaovao.